Etsakilany nefa ny atoandro teo no nanainga ny azo any Tanzania ny délégation avy amin'ny Ankola Firavalomana hiatrika izay fivorina izay raha ny fantatra dia ny fitakina ny fanatanterahana ny fifidianana madio sy mangarahara ary tsy misy fanoliana ny Ankola Firavalomana no tena antondia any toerana raha ny fanazavana nentin'ny filohan'ny Congrès Ntetezamita Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo. Ny filohan'ny Congrès Ntetezamita Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo sy Maître Ianitra Razafy Manatsono mandravitra ny délégation-ny Ankola Firavalomana avy aty Madagasikara ary anatrika ny fivoriana izay antson'ny SADC ny filoha teo Marc Ravalomanana sy ny filoha Ntetezamita Andry Rajoelina. Araka nambaran'Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo teo am-piangana dia anotrina ny filoha teo Marc Ravalomanana izy ireo ary hitaky ny fanatanterahana fifidianana madio mangarahara ary tsy misy fanoliana. Misy tokoa zany ny fanasana avy amin'ny SADC secrétaire exécutif SADC milaza hoe miangavy ny filoha rotota Andriamatoa Rajoelina sy Andriamatoa Ravalomanana Marc zany mba ho tonga iona amin'ny Andriamatoa Kikwete filohan'ny Tanzania ary filohan'ny troïka ny SADC amin'izao fotoana izao amin'ny fivoriana izay tanterahan'ny troïka ny SADC any Dar es Salaam androany sy Rapitso. Tsy mbola misy programma moa zany vita mipetraka mazava tsara hoe ifampiona ve izy mirahalahy mianaka sa fionana amin'ny troïka tsirairay mitokana mbola ho hita eo zany rehefa tonga ny Dar es Salaam fa dia ny fiantsona aloha zany dia tonga omaly na dia efa misy resaka fanaovan'ny rehetrarehetra ihany talohan'izay fahatongavan'ny fanasana omaly zay ka ny ahatongavana ihany zany dia hoe izay anotrina ny président Marc Ravalomanana amin'ny fangatahana izay heverina efa mitombona ataon'ny mouvance Ravalomanana tsotra ny fangatahana ataonay dia ampiaro araka ny tokony izy amin'ny tondrozotra dans son intégralité moa izy ny teny baiky vahiny dia manaraka an'izay aoka mba ho tena fifidianana malalaka madio mangarahara ekeny rehetra zany hoe tsy misy exclusion fa tena démocratique ny fifidianana izay atao eto Madagasikara fa raha tsy misy an'izay zavatra izay dia sanatria ny fifidianana izay atao no hiteraka korontana indray ao aorian'ny fahavitana izany fifidianana izany dia aleo hilatsaka teo izy dia hilatsaka dia Andriamatoa Rajoelina moa zany raha araka ny article 86 kotono sy ny fepetra raisina ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tokony misy tokony tsy azo hilatsaka izy satria nanongana fanjakana fa aminay tsy mampanino izy raha hilatsaka ary fa aloha ny voaka malagasy no tsara hoe izy no tiany tantana ny firenena malagasy mandritra ny 5 taona manaraka. Mikasika ny fanambaran'ny filoha Ntetezamita izay nilaza fa tsy azo any Tanzania ny tenany dia manana fijery ny Ankola Firavalomana notsipihan'Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo fa na dia omaly aza no nandraisana ny fanasana avy amin'ny sekretera mpanatanteraky ny SADC dia efa fantatra mialoha ary efa nomanina tao anatin'ny herinandro ny fionana izay ho tanterahana any Dar es Salaam any Tanzania. Vaovao azo farany dia hoe Andriamatoa Rajoelina dia hoe voamaly no azo ny fanasana dia hoe tsy ho avy izy mampalahelo ihany raha olona tokony andraikitra ambony amina firenena lehibe ohatr'izao hoe tonga hitady vahaolana ny troïka ny SADC dia manasa ary io tsy hoe voamaly akory ny tonga ny fanasana marina fa maly ny tonga ny fanasana fa nidinidinika rehetra efa nanomboka tamin'ny herinandro ny tenako zao tany amin'ny Quai d'Orsay tamin'ny zoma farany teo tany Paris dia efa niona tamin'ireo tompona andraikitra amin'ny Quai d'Orsay ary efa nilaza zareo fa efa nampahafantarina ny Andriamatoa Rajoelina io fionana izay tokony ho tanterahana omaly na androany io any Dar es Salaam dikan'izay efa fatapatany ihany ilay izy fa ny official zany dia omaly tokoa ny aingany fanasana nefa zany akory tsy misakana ohatra ny Andriamatoa Ravalomanana hoe maly tokoa ny tonga ny fanasany fa noho ny fankatoavany fahendren'ny SADC amin'ny fitadiavana vahaolana ivoaka amin'izao crise politique izao dia avy hatrany izy dia nanaika dia karakaraina ny bia androany ariva izy zao vao maly atoandro no azo ny invitation dia tsy afaka tonga dia nandeha nakany izy maly ariva fa androany ariva izy vao tonga ny Dar es Salaam ka Andriamatoa Rajoelina ve sanatria hoe miavina amin'ny SADC ve izy mieritreritra ny tenany hoe tsy tompona andraikitra amin'izay zavatra ho tapahany SADC eo izy
atsara no mieritreritra n'izay zavatra zay tazana teny miserana mpiara-manidiny vato io atoandro io ny talemisana fifandraisana iraisam-pirenena eo anivo fiajijiana ny tetezamita ramatoa Nikirajon sy Norbert Lala Ratsirahonana izay mpanolontsaina manokana ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina no nandray mifaingana hiazo any Nairobi Kenya mialohan'ny azona ny Tanzania izay anatanterahana ny fionana tampon'ny SADC. Izy ireo izay tsy nanao fanambarana teo ampiaingana ary nandany fakana sary azy ireo mihitsy azy ary nanome baiko ny amoahana ny mpanao gazety teny miserana mpiara-manidiny vato.